Ararotin ni tukpanuta izy sy salasalana ny tenenana zany satria raha vao teny hoe resaka fandriam-pahalemana manana sécurité tsy fiarovana ny olona sy fananana amin'ny fahaverezan'ny zaza fotsiny amin'ny fiarovana ny ainy sy fananana izy ireny fa faharoa misy natao sécurité informationnelle amin'io mihitsy zany ny ahafahana mitanjona ny amin'ny tena ny fatokisan'ny vahoaka fanjakana tena tsy misy ary dia foronina misy moa dia vomaika raha zay na fa fanjakana tsy mahavita azy raha zay na fa ny mpitandro filaminana tsy miasa kanefa ny fanjakana tena manao fa misy soetrany avokoa ny zavatra rehetra ka samy tompona andraikitra daholo ny tsirairay samy tompona andraikitra satria zaza iarahamana reny zanakitsika reny zaza malagasy reny malagasy tokana Madagasikara tokana ary efa miray intsika dia tokony tsy ho tanteraka zany hoe asan'ny fanakorontanana indrindra hoe entina amin'ny lafina politika nefa menaky ny antsika no atao fitaovana entina nakorontanana ny izy ty ny programme mpanjakana amin'ny fanavaozana sy ny fanaterana fampandrosoana ny ty Madagasikara mamitsika aiza moa zany ny olo-pirenena tokony anatona raha manana vaovao maropotika izy ny angatahana amintsika tsirairay any tanantsika ihany tokony manana ny laharany telefôna tadia ny commissariat na ny gendarmerie firenena ao amin'ny faritra ipetrahantsika ka na tsy mahay anao ary no niaran'ilay voina avy tany fa na ny hafa dia afaka maplaza avy tany fa misy ihany koa ny laharana maitso numéro vert ny 147 afaka atsona avy tany koa izy io 119 ihany koa ny gendarmerie afaka atsona avy tany ihany koa io malalaka tanteraka ohatr'izany ihany koa ny commissaire central na commissaire rehetrarehetra poste de police rehetrarehetra afaka atonony misy ihany koa ny mpitandro filaminana mantsehatra manao patrouille mandeha tongotra mandeha tômôbila afaka atsona afaka asakanana ireny ary efa akoatrany hoe sécurisation nataony zany hoe fampandrina fahalemana tena manao sensibilisation nataon'izy ireny manetana ny olona maporisika ny olona mba hirahina mba hanangana ny andromasim-bokon'olona mba tena hijoro tokona andraikitra amin'ny fandriam-pahalemana ny tenany sy ny hafa ary ny tsirairay ihany koa faratoko mahazo matoko hoe ny vahoaka malagasy fa natrondro madinika natrondro vavety no tratra manao an'io raharaha io tsitsitsy ny polisi baiko efa momeny filohan'ny fanavaozana république Madagasikara baiko momeny ary tena mihitsy moa ny teny hoe za vonoina fa tsy ny zanaka malagasy satria ny président république no tiany zareo kendrena anatin'izy ny zanaka malagasy zay marefo no atao hoe fitaovana tsy rarina ary na mibaiko avy hatrany izy hoe tsy mandefotra nizany izy tsy valana anao intervention amin'izay rehetra fampiarana lalàna ka misy olona voakasikasika an'izany ka anao intervention ka miketika ny zanaka malagasy mahasaro-piaro azy sy mahasaro-piaro antsika rehetra tsy fandriam-pahalemana zay manjaka teto Madagasikara ary misy koa ny manararoatra izany amin'ny communication antsika koa malala tsara fa ny fitondrana fanavaozana dia tsy dia be resaka ary tsy dia be teny fa miasa ka misy manararoatra an'izay fanginana zay mba ampitomboana ny vaovao zay misy ka raha ohatra hoe zavatra ataontsika hoe efa misy eo dia ampitomboana hitanareo tsara zao misy compte izay efa zatra manohana ataontsika hoe fitondrana teo aloha dia manaparitaka ny vaovao izay tsy recoupe tsara akory dia ireny zavatra ireny no ielantsika nanaovana ihany le centre opérationnel mba iregroupena mba hanakambanana an'ireo déclaration ny olona rehetrarehetra eran'ny Madagasikara zany hoe raha Madagasikara mandefa amin'ny centre opérationnel io ny filazana olona tsy hita zazavery sy misy naka ary ny filazana ihany koa ny sanatry fatiolana zaza hita maty amin'n'elany raha ohatra zany anome nisy izay eo ampelatana zay centre opérationnel zay amin'izao amin'izao manerana ny Madagasikara ray manontolo dia ny 256 misy an'ny olona nanomboka hatramin'ny volana janoary ka hatramin'izao tsika amin'ny zao no déclaré hoe tsy hita 570 amin'ny zato 175 amin'ireo efa hita ny ankabeazany antony voalaza tao avy eo hoe inona tsy nahitan'ireo olona dia efatra amby isanjato miala tao an-trano ilay olona matetika moa noho ny antony ara-pianakaviana izay indraindray mahasataketran'ilay olona tsy verina
any amin'ny polisy na any amin'ny gendarme iteny fa izahay zany manao rappel mankany anazy satria atao anatin'ilay statistique na izany na tsy izany dia tsy azosika tsinotsiniavana fa nisy ihany koa ny cas izay hita hoe misy fatiolona mitrangana fatiola hita eny tsy misy disparition ny hafa misy eo amin'ny 5 eo ary amin'ireo 5 eo dia 4 mort naturel ny anankivalo hita hoe mort suspect zany hoe von'olona na ninino misy ihany koa ny accident ary misy anankitelo amin'ireo no fanariana zaza voateraka izany ireny zany tsy ao anatin'ilay disparition fa ao amin'ilay disparition dia anankisivy no fatiolona hita ary efa mandeha ny fanadihadiana amin'ireo 30 ny dossier eny amin'ny fitsarana efa Madagasikara iresahako io dia ny 12 amin'ireo no efa niakatra fitsarana ny 10 teto Antananarivo ary ny anankiroa tany amin'ny faritany ny ankoatran'izay mbola misy dossier ny amin'ny polisy gendarme eny amin'ny faritany eto Antananarivo any amin'ny 20 mahery ihany ary efa mandeha tsikelikely ny fanadihadiana satria nataonay systématique ny autopsie raha ohatra ka misy fatiolona ary ny fijerevana fanadihadiana an'ilay olona victime raha ohatra ka verina izy velona somatsara mba hanontaniana saingy mbola indraindray izy ireny mbola verivery-saina dia miandry anazy calme tsara vao atao enquête amin'ny gendarme ohatr'izay koa ny fianakaviana miandry an'zareo tonga ametraka ny déposition moa zany tsy mila plainte ka ny plainte mandeha automatique rehefa misy zavatra ohatran'io satria ny filaminam-bahoaka no jerena dia tsy mila plainte zany fa tonga dia saisine d'office fa kosa indraindray ilay olona mba omena fotoana kely izy ahafany mamerina ny zavatra mitranga sy ahafana manao ny fanadihadiana fa izahay dia mamety tokony vaoaka malagasy rehetra fa io dia misy fanadihadiana ary fanadihadiana io dia tsy maintsy ampahafantarina anareo isan-kerinandro zao ny zavatra tsara raha ny tamin'ity herinandro ity zao dia reny efa voalaza reny misy tranga anankitelo no efa nanao aveny olona ny voalohany misy demande de rançon izay hitantsika tany Ambositra misy demande de rançon anankiray koa teto Antananarivo ary misy nanao sorona dia misy anankiray misy règlement de compte no natonga le olona tsika sy misy afatesana mbola mandeha daholo ny fanadihadiana amin'ireo ary andeha fitsarana izay vita fanadihadiana any Antsiafa daholo ny olona izay voatazona ka lehilahy ary any Tamora izay vehivavy ankoatra ny any amin'ny faritany ny mikasika ny zazavarira izay ampidiritsika ao anatiny koa raha ohatra ka ilaina 4 ny voatazona ponja any Majunga ary tsy diso izay 30 ny voatazona ponja ao Antsiafa ary ny lehilahy rehetra dia any Antsiafa daholo raha eto Antananarivo ary misy ary ny avany Ambositra moa nalefa aty Antananarivo ihany koa ireo nanao aveu namono an'ilay tovavokely zazavavikely sany Ambositra zany ny anton'izay dia satria tezitra ny vahoaka rekena hoe mahatezitra tokoa ilay zavatra mitranga fa na izany arany tsy mety manao an'ilay fitsaram-bahoaka sanatria makifonja dia hivoaka daholo indray ny voafonja izay mety ho dangereux ihany koa izay zany mahatonga anay mandray fepetra amin'ilay famindrana an'ireo olona aty Antsiafa ary fantatritsika fa Antsiafa aloha amin'izao tsy azo vakina na izany ary tsy midika izany fa fiarovana andren'olona fa fiarovana ihany kosa ny fiarahamonina mba tsy sanatria mivaky mifonja na misy olona tsy tokony ho izy hiara-ny fitsaram-bahoaka fa raha ny mikasika an'ireo olona izay manao aveu dia izahay dia tsitsitsy malheureusement moa tsika tsy mahafaka manao ny atao hoe peine de mort sy ny chaise électrique fa isika kosa dia manana ny atao hoe peine perpète zany hoe gadra mandra-pahafatiny ary tsy misy fanenantsazy ho an'ny olona karazana dia manao déstabilisation fa efa misy anarana rahamatony anankiray aloha zao no ny haiko hoe nanaovany sona fa hoe nandeha tany amin'ny Pimasy izy ary tia hanakarena tampoka dia izay nataony Pimasy anazy hoe manaovany sona dia manao foana izay aloha ny sona hitanay fa ny ankoatran'izay mbola tsy misy nanao aveu an'izay fa izahay moa dia manao fanadihadiana ary manao
fanadadiana be bebe mihitsy mahakara enseignement bebe amezaka ihany koa nefa mitandrina amin'ny tondrombohitra so sanatria misy tondrombohitra ilay resaka déstabilisation fa misy anarana zay politika ao anatin'izay rehefa hita ny anarana satria vondron'olona fa tsy olona anankiray dia ho lasa Ministra amin'izay le olona taresaka Nandro raha latsaka maina hoe ho an'ny malagasy raha-tanindrazana sorany ihany koa ny fanapa-kevitra ny teo anivy fitondrana metraka ho anisany ho andro fisaonana ho an'ny andro anio raha ny ho an'ny valira manokana dia efa ela angamba ny takataka efa ela ny mitondra ny feo mangataka ny firaisan'ny mpiray-tanindrazana sy ny fanapa-kevitra matotra anatrian'izany vahety zany zay dia ialana itsiny fa matsiaro tena ny valira manoloana zao hoe misy ny atao hoe fitanilana ao anatin'ny atao hoe fikarakarana sy fandraisana andraikitra ary fandraisana fanapa-kevitra satria ain'olombelona ihany koa ny varira zay maty reny tapado reny ka manoloana zany zay matsapa ny eo anivon'ny fikambana amin'ny varira fa misy ny fitanilana manoloana ny fandraisana andraikitra zany raha tsy teny fotsiny fa nisy an'irentranga tany amampokony tany amavivay zay mbola hiadivana hatrany farany mianakarana rendrarany aty ny antoriala ihany no mandeny raha-raha-pitsarana zao misy an'irentranga famonoana olona atao mpandeha zay tsy mbola nandeny akely ny tany an-tamatavy zay mbola tsy nandeny akely ny fanafiana zay nahazo ny tena mifarany zay mbola tsy misy mandeha eto zay dia manao antsoavy ho an'ny mpiray-tanindrazana eto hoe olombelona tsy ihany ohatrana roa ihany zay marary ihany koa leny tsy sanatriako mamety fenjo na hoe manao filambotsiary raha mitema mokan'izany fa matsiaro zany zay hoe marary ihany koa mahazo nay manoloana eto zay dia mitena mitondra fitakana aoka laha tsy hitanilo amin'ny fandraisana andraiky sy fanapa-kevitra manoloana ny mahazo ny olombelona tsirairay efa nisy ireo tratra afa-po ve ianao tamin'ireny fahatratrarana tamin'ireny efa nalain'ny ministera ny fitsarana ireny zany le nalefeny atsepa manao hoe tranga tsy fandripahalemana mahazo ny varira azy dia mitovy amin'izao tranga iaina ny olombelona zao satria araka rehefa niteneninay hoe io fotaka mavoarano androany io tamin'ny varira fa zao izy iainantsika manera malagasy raha miresaka tsika amin'ny fahatsatsara misy tokoa fanambarana tratra ilay Sri Lankais fa ny angatahan'ny vahoaka ray manontolo avoiny sary ilay Sri Lankais tratra marina ve izy tokony angarahara zany ny atao hoe communication mandeha amin'ireny raharaha reny mba hananany vahoaka malagasy fitokisana fa tena nandeha amin'ny tokoa izy ny fanaovana ny ankety ny fampidirana ponja n'ireny zany ny andrasan'ny vahoaka ray manontolo hoe avoiny sarin'ireo olon'ireo mila hita fa tsy atao akolakany dia any mivoaka tsokisopana tsy hitatrony mitoy an'ny raha rahantsika malalany fa maro ireo trangana famonoana varira mandeha mandenina telo afana miara-kokoa rambiavana rehetra izay miara-monina mamoy havatiana mamoy zanaka sy ary indrindra toy ankora hitona ratra sy fanerezakevitra samihafa no mietraketraka misy dia sorana ny fitondram-panjakana ihany koa niarany salapa na mifampisana ny tokoanany izay inona fa tsy anio ihany ny toy izany fa anako ary anenika Madagasikara araka ny azo teo hoe mba hitona mavaka ny firenetsika tsikirinakafa fantatra fotoatsaratra ny lalovana fa mily kosika fa tsy ny ratsy akory mandeha andresy mandrakariva eto amin'ity firenetsika matoky an'Andriamanitra ny malagasy ary mino izahay fa hiary amiko anatin'izany vaoaka malagasy tsy mahafoana mafy mandrakariva ny fahoriana mitona toy izao kanefa dia isaorana fivoana rehetra na ny nanatrika na tsy teto fa hitona fanasitranana hitona fampinoana hitona fankahirezana mampiavatsika izay mitona fahoriana rehetra dia zay ngamba no antso ary efa namafisina ny antso teo aoka ho alavirina ny valipaty ny eritreritra fa tsy zany tsy akory no amaliona ny atao amin'ny firenetsika
fa raha mbola mihitsika fa misy Andriamanitra dia matoky isika fa tsy maintsy andresy miasa ny fahamarinana sy ny fitiavana fa indrindra zany finoana sy fanantenana anantsika indrindra fahavizana dia zay no antso tsika boka Malagasy manontolo ao anatin'izao fotoana eto ny fiangonana eo amin'ny FFKM dia famemana mandrakay mikatsaka izay mba hisy fitoriana sy fiadanana ary anisan'ny lalana anatin'izany ny filosofitsika mampantanterahana fotoana pirenena izay fitanterahana sy hanomena tsorela izany ka dia ny ankatahana dia ny fatokiana fivonambavaka ary ny fiaraha-mientana anatin'izany mahatanteraka izany satria tsy azo lavina fa nitranga misy ankehitriny koa dia ao anatin'ny fanelilelelana ho an'izany filosoana ho an'izany lalana izany fa matoky sy mino isika fa ho mpandresy manolona ireny mantsika menakavy koa ny Andriamanitra misorana voalohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'ny Madagasikara sy anareo internationaly gouvernemanta izay manoloana ny fianakaviana tsy adino ihany koa ianareo ray aman-dreny am-panahy avy ao amin'ny FFKM sy ray aman-dreny am-panahy rehetra manotrona manome voninahitra an'Andriamanitra miaraka amin'reto fianakaviana manoloana areto rampijavona vao maraina tokoa iboba omby malomaloka amin'ny sandratr'andro ivoimena malomaloka takariva idilanandro ary raraka oram-baratra imasoala rakotraizina tanteraka Madagasikara satria nahita ny tsy fahita takany sy be nandrahokena tokoa ny fianakaviana maro tao ny nandao avana tao ny laozan'ny tapaka sy namana tao ny namoy zanaka zary tonga amin'ilay fitenenana manao hoe voafefitsiposaka ve ny masoandro ny manjobilobinendrika ny tontolo izay jereny mafy tokoa raha mafy mangidy tokoa raha mangidy mafy ny fisarana manainy mangidy tompoko ny laingy-paraky mafaitra ny lainginambely vasy fa mangidy noho ny mangidy ary mafaitra noho ny mafaitra izao fahoriana miantra amin'irety fianakaviana maro izay niaran'izao voina izao hototoravina toy tingatingana ny latsambaratra ny fianakaviana very fanantenana tanteraka mihitsy satria tao ireo zanaka izay naantenaina no nanao tsy sasy nafitoko ireo tsy mataotody ankehitriny efa reto ianareo solotena mpanjakana ianareo ray aman-dreny am-panahy ny solotena ny malagasy manontolo tonga manoloana ny fianakaviana mahatsapa reto fianakaviana manontolo fa sy navelanareo taka ny vorona tokony hanosy ny fianakaviana na nataonareo vaindraha latsy mba marary sy navelanareo ho tena imrivotra irery tahaka ny hazo tokana manireny akady lalana fa tonga ianareo mampionina mampisaka ary indrindrandrindra tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tao anatin'ny soratra masina izay niombonatsika vavaka atio ka dia hoy ny tenin'ny fianakaviana manontolo misaotra indrindra tompoko makasitraka ezaka ionona ny fianakaviana na dia mangidy sy mafaitra tahaka izany aza ny zavatra rehetra ankehitriny nefa misy solotena ireto fianakaviana ireto ny tenako hitondra ny teny hitondra ny afatra ka dia hoentiko ny afatra mialohan'ny hitondrako an'izay afatra izay nefa nokafako ny afatra ny fianakaviana hitodika manokana izay ray aman-dreny filohan'ny fanavaozan'ny Repoblikan'ny Madagasikara rehefa natsolo ny fianakaviana hitondra ny afatra ny fianakaviana ny maraina dia nanao tahaka ny fomba fanaoko mahazatra isan'andro mivavaka ho an'ny firenena satria ho an'izay mpanaraka ny rindrin'ny adany gasy dia mahita ny fandarana maraim-baovao iaonako mivantana amin'ny filohan'ny Repoblika ny fanavaozana ny Madagasikara dia nitondram-bavaka anao ray aman-dreny ka rehefa nitondram-bavaka anao dia ny fanaoko manana an'ilay aoka tsy andahoanao ny famindra-po sy ny fahamarinana hitatsika ao amin'ny oabolana toko fahatelo ny andininy fahatelo izany fa tsy
mitondra fitenenana teo ny toriteny teo fa miara-mila ny Kristy ianao. Zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny famirapo. Zany no midika fa ao aminao ny fanahy ny fahamarinana. Ary apatsy iviny ty oabolana na ny rangotra. Ary tsy tongotra itsipaka fa le ianareo mpitondra fanjakana. Ianareo ray aman-dreny no antenainy sy ampeherany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ny misy fomba aminareo ray aman-dreny izany toko etahitan'ny fianakaviana. Atolotra amafisina atevelona iatrany ny fisaorana sy ny fankasitrahana feno ny fitondram-panjakana sy ny ray aman-dreny ampanaya. Mitondra vavaka na metraka manokana ity andro roany ity mba hiompo-po aminay hiara iray alahelo